Faly miaraba tomboky vavy manaona tomboky lahy mpanaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 vahintsika amin'izao alina izao ramatoa Lanto Rakotomavo. Lanto Rakotomavo dia tsy izy amintsika intsony eo amin'ny sehatry ny politika fa ankehitriny dia izy no mpandrindra nasionaly ny antsoina hoe komity miaro ny tolona. Vao herinandro teo izay no nitsangana izany komity izany ary dia horesahantsika aminy inona marina moa izy ity manaona ny fahitana raharaham-pirenena. Miarabanao tompoko. Miarabanao Monsieur Joara Vojanahary. Faly ahako ny voaso atao anatin'ny fandarana Solanga izay vaovao 24/7 dia mahafinaritra mihitsy ny nandray ny fanasanareo satria dia hitako hoe zavatra mahafinaritra no andraisanareo anay ary hitako hoe mivoatra izany fampahalalam-bavao izany. Ya, misaotra anao amin'izay toraka voninkazo anay ianao zany. Mahafinaritra ilay toerana. Eny tompoko, ya. Izay eo zany fa herinandro iaho teo nitsangana n'ilay komity miaro ny tolona. Ilaina harovana moa ilay tolona. Eny tokoa. Fa nga tsy efa mandeha ho azy le izy satria efa olona nivoaka vao mitolona no mitondra firenena amin'izao fotoana ary mitondra zava-baovao eto amin'ny firenena taoriany ny fitondrana teo aloha ireny. Eny tompoko. Angamba mety hoe zava-baovao amintsika ve izay hoe fitsanganana komity miaro ny tolona izay. Eny angamba ny hoe azy raha ohatra ka nanaitra sy nahavariana ny rehetra n'ilay hoe fa angamba harovana ny tolona. Eny. Mila harovana ny tolona satria dingana ihany no efa vita. Inona moa zany nahatonga anay hoe andaontsika hiaraka, hivondrona, hirahina miohatra amin'ny zavatra dingana vita dia ilay tolona izay natao zany dia tena tsorina marina fa nisy fiaingana. Marina fa betsaka no miteny hoe efa betsaka no mitolona satria misy ny zavatra tsy mety, misy ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena nandritry ny fitantanana maro ny fandimbana izay angamba nataontsika azy. Fa ny tena nanamarika dia ny tsy fetezana nyity fitondrana misy nandritra ny fito taona ity ka maro dia maro no niezaka namoaka hevitra, niezaka ny teny hampatsorana nisy ny arantsika ny hitany grevy isan-karazany fa kosa nisy ilay tena hoe fahatairana dia nanomboka taty amin'ny volana septambra izany izao ka ireo olona rehetra izay nisehatra izay niaraka ny tolona mifankalala ary tena mifankafantatra avokoa ireo sokajin'olona. Teo moa zany iverenako kely dia teo ny izy Termenada tao anatin'ny tsy maneky-lembenana, misy ny Baba Lili Clémence izay anisan'ny niaraka taminy tao anatin'izany tsy maneky-lembena zany ny tenako, tenanay maromaro izay tao anatiny fa izy Termenada moa no nandray anjara sy nandray andraikitra amin'ny maha olom-boafidy azy teto amin'ny firenena. Ny manarak'izay dia ny arantsika nahita ny tanora izay nitrotra satria marina tokoa fa ireny tanora ireny misy fotoana tsy taitra loatra amin'ny raharaham-pirenena noho ny eo zany ny atandrana, eo zany ny fianarana izay hatrehana na ny hoe mbola voahiditra amin'ny sehatry ny asa dia tsy dia tena miditra lalina loatra fa kosa tonga ny fotoana teo taitra zareo hoe zo fototra na hiteny na resaka dia sahirana hoe mangataka toerana izay hitenenana, mangataka toerana izay hiseharana dia ireny ny valin-teny azontsika. Manarak'izay zo fototra ihany koa no nangatahan'ireo tanora na taty amin'ny tsy maneky-lembenana dia ny hoe ny tsy fisiany zo fototra hanana jiro sy rano hanana fahalalahana amin'ny teny dia nanaraka maro ny teo aoriana kely dia nisy ny mpanao politika izay mijoro niaraka teny an-kianja nisehatra netefany lacrymogène, netefany vono, ny herim-pamoretana isan-karazany dia ataontsika ambanin-javatra nisy ny mpanakanto, nisy ny syndicat, nisy ny influenceur. Ny tiako ambara zany dia hoe ireo olona izay nifankalala ka nisehatra mivantana dia indreo fa mirahina hoe dingana vitantsika dia ny fanalana ny fitondrana nisy teo aloha tsy dia hanona loatra ilay anarana fa
ohatry manahirana foana fa le fitondrana nisy zany a dia efa niala fa tsy vita dia mbola eo ny firongony ilay firongony a tena manahirana dia zao hay le firongony indrindra madame Rakotomavo le firongony mihitsy zao no atao kaparanjo eraky ny tapitanety a tsy dia hoe kaparanjo loatra fa ilay firongony no tena mampanahirana an'ilay firongony zany a dia mbola tena misehatra any amin'ny raharam-panjakana ankehitriny satria moa ngamba tsy nanao hoe ndray andro a dia natao ny abrogation na ny satria ngamba tsy ohatr'izay koa nefa ny raharam-panjakana sy ny raharam-pirenena fa kosa izay hita fa tena hoe manoharina ary mitady a tsy roso any amin'ilay lalana tikale dia no teny mivohitra sy navohitra dia ny hoe fanavaozana. Ny fanavaozana dia mahafehy zavatra marobe eo zany ny hoe fanovana, fanarenana, fanorenana, fanamboarana isan-karazana dia eo amin'izay azo lazaina hoe stade zay zany tsika amin'izao fotoana izao ka iverenako kely ny hoe napetraka tsika zany a ilay fitantanana misy ankehitriny a izay araky ny lalam-panorenana araky ny fanapahan-kevitry ny HCC mazava tsara dia misy mpitondra tsy hitako ankehitriny ary voaporofo zany efa misy mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao na dia ataontsika hoe eo andala mpametrahana ny rafitra isan'ambaratongany dia misy mitantantsika manaiky an'izany a isika malagasy zay aloha zany dia efa meny misy andehan'olona tsy manaiky an'izany isika malagasy fa manaiky an'izany ny mpisehatra rehetra izay miara-dalana amintsika miara-dalana amintsika ary mbola vao miara-dalana amintsika dia eo tsika tsy afaka miolon'olona fa eo ny sehatra iraisam-pirenena ny tiako natongavana tamin'ilay fanontaniako voalohany iny mantsy madame Rakotomavo a dia hoe efa voasolo tena ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a ny olona ny tolona raha tsy teny afa-tsy ministre ny tourisme Lili zany ministre Lili akoatranazy maromaro ny voasolo tena ao na atoko politika na iny ohatran'ny rafitra fanampiny fotsiny ve ty komity aloha tsoriko ny resaka ianao Lanto Rakotomavo ve tsy hiditra ao anaty rafim-panjakana zany fa ety ivelany anaramaso tena izay mihitsy aloha amin'izao amin'ny andro androany dia ny hoe isika dia hipetraka aloha ho karazany hoe arofanina raha izay ngamba ety ivelany maharofanina dia tsy ny hoe itsikera na hoe anoharina ny zavatra efa mandesy mipetraka fa kosa tena anisany teny hoe tandremo ny zavatra toy izao atsy a manampy zany a araky ny maso saina mijery satria ange ireo olona rehetra izay ao anatin'ilay KMT amin'izao fotoana izao dia tena tsy hafa fa tena araky ny lazainao hoe ireo olona izay tena nanao an'ilay tolona tsika tsy hoe manavaka akory hoe nareo tsy ny tolona dia tsy ao anatiny tsy miaraka aminay sanatria manava-tena fa tena hoe miseho tompony zany misapproprier mihitsy zany hoe ny zavatra notakiana izao ny zavatra tokony aleha zao ny zavatra tokony hifanarahana zao dia ho tanteraka ve zay mantsy no hitako indro kely tamin'ny 2009 ilaza ohatran'ny hoe mahafantatra ihany tamin'ireny satria rehefa vita zany ilay karazana hoe tolona azo ny fitondrana Tereza Mita dia ohatran'ny nanao zay saim-patany tao zany mialatsiny fa anisany tenako tamin'izany ny fitantanana n'ilay Tereza Mita dia ohatran'ny hoe nandeha nanao arak'izay sitrapony sy tiany tao fotsiny fa tsy dia misy loatra zany ilay fanarahamaso ka amiko tena hitako hoe adisoana vehivavy zay zahay tao anatiny tamin'izany fotoana no mifampiteny eto sa miteny manoloana ny caméra manambara amin'ny olona fa betsaka zavatra nangatahako tamin'ireny fotoana Tereza Mita ireny hoe tsy ataontsika hoe karazana toerana dia fahazahoana toerana fotsiny fa andeontsika hamoaka FDB izay tena hitondrantsika ny firenena any amin'ny Repoblika Fahefatra ny lalam-panorenana ihany moa mivitantsika tamin'ireny saika tsy vita akory raha fifidianana raha saika tsy nandeha satria toa variana dia izay no mahatonga ny hoe tsy teny aho hoe nafantatra ary manana traikefa sanatria amin'ny fandoganam-panjakana fa tena amin'ilay hoe hiezaka mihitsy anarina dia aiza ho aiza zany no lalana tokony hafana marandy hoe zay mahita hoe anisany ilaina zany io
fivondrona ny olona tena nahafantatra sy nisehatra ny tolo io a mba ahafahana mifanatrika na io amin'ny mpanatanteraka na io amin'ny vahoaka ono alao tsoroko ty fanontaniany ity fa raha ianao lantorakotomavo ve no vohantso andray andraikitra ambony eto amin'ny firenena anao ve anao sa tsisa hijanona ohatrany hoe mpanaramaso mantsy zao nareo a mikaimite zany ary nyzenizay dia efa miteny foana zay hoe zay tsy hiditra ao anaty fitondrana fa anaramaso kosa zahay ahoana ny hevitrao tena mitovy mihitsy aloha ny hevitray ao anatin'le fiarahana ao moa ny azoko lazaina dia hoe antiteny ao fa ny olombelona zany miaraka ao manontany zao ianao hoe ohatra ve zany zao Lili zany zao ministra Lili azafady efa manana département any amin'ny mpanatanteraka dia tsy KMT ntsony ve zany izy tiana ho lazaina dia hoe izy a manao ny asa zay zany a sady namany fa manaramaso ihany koa raha misy zavatra hoe tsy mety dia mba miteny ary ihany koa miteny amin'ny vahoaka hoe raha ohatra ilainy hoe ny zavatra ataon'ny ministèren'ny asa tanana sy ny tourisme ane dia izao raha ilaina zany le izy tiako tena zany hoe ohatrany hoe manazava n'izay vahoaka hiverina amin'ny tena koa raha toerana ahafahana misehatra amin'ilay hoe manaramaso a ary indrindraindrindra hoe ahafahana mijery akaiky dia ekena fa ny mpanatanteraka amin'izao fotoana sy amin'izao ngambany a dia sady efa tsy natao raha tany amin'ny gouvernement ndrasana no ihany koa atao amin'reto hoe sehatra manatanteraka isan-tsokajiny angambany a mety tsy ho tazana rao amin'izay ny tenanay zay kosa aloha azoko ny tenanao satria ohatra ministra Lili zao a dia tourisme dia io département io no ataony dia tsy fantany zavatra hafa nefa PDB niady tamin'ny jiro izy niady tamin'ny rano izy ny fototra sotrany fa rehefa tafiditra ao anaty gouvernement le départementan'ny tourisme ny teny andreketana fa ianao a ianareo amin'ny KMT mijery akapobeny an'le izy zay mihitsy zany le izy tsy tokony hiditra zany nareo zany hoe sady anatanteraka nareo no mpanaramaso e tsy mety zay tena marina tena marina zany fa eny zay mihitsy manao vazivazy moa ny olona hoe nareo ve zany parlementaire hors mur ndao lazaina marina e dia ny hoe zany zavatra any tsy ampy teto misy ny ao anatin'ny trano reo ny mpanaramaso ny parlement mbola misy ny Sénat mbola misy ny Assemblée nationale fa ihany koa vokatra ilay tolona dia tsy maintsy misy mijoro izay a tena mbola eto mbola mafisina foana fa tsy izay tsy milaza hoe mahavita na iambo hoe anay le izy fa miezaka izay a mitondra n'izay fomba fijery izay mba anatsarana hoy a ny hoavy indrindraindrindra satria nomaly vita e nomaly raha antsika mahita io a tena etona samy teny a fa simba le firenena noho ny tsy fahaiza mitatana ilay administration grand A simba potika satria tsy natao fitantanana ho fitantanan-draram-pirenena nisy tao a tsy zay ny vokatra androany na iza hiteny a na iza anatsara ny zavatra natao ny fitondrana teo aloha fa tena tsy nakany amin'ny fitondrana andraraham-bahoaka tsararam-pirenena fa ohatrany raha kilalao ny lazako azy dia ohatra manao-tsikonina angambany a dia mamolavola zavatra kely eo a dia aderadera kely etsy ohatrany hoe manao dinette zay ngambany raha akizy ny tena sarotiny a satria miteny foana nandritra ny fotoana lavalava hoe mba mitodira olona amin'ny raharaha tena raharaha-pirenena dia hoe ny vahoaka ny vahoaka raha manao zavatra ianao anaty firenena ka mpitondra firenena telopolo tapitrisa ny malagasy fa tsisy échantillonnage ny atao olona arivo olona roa arivo avatsy ahetsy no menao fanomezana ho karakarainao ny fitondram-panjakana dia mpanao asa sosialy amin'ny alalan'ny ministère isan-tsokajiny fa tsy mpanao asa sotompoko ono a marina fa hoe herinandro nareo zay nitsangana komity fa efa raha ivolana koso zao ny fitondrana dia misy miteny madame Rakotomavo hoe ny olona fotsiny niova fa ny pratika ataon'io ihany manaiky an'izay hoe ianao tsy fantatra hoany amin'ny tsy hita masoko fa ny tazana dia ny hoe tsy maintsy mandeha dingana ny
raharaha ankehitriny. Fitondram-panjakana naongana teo. Naongana ho ihany satria nefa ihany koa mafisika fa tsy coup d'état. Naongana satria nialy izy zany a, tsy tatsony izy a, tsy otsony izy a, le verenako hoe lalam-panorenana ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izay iainantsika no mitondra ny firenena, ary ny fitsarana avy mba lalam-panorenana no nametraka an'izany fitondrana izany. Insolo ny olona, ie, satria noho izay karazana hetsy-bahoaka mitranga izay a, dia tsy maintsy nandeha amin'izay ny lalana. Fa za miheno sy matoky fa hoy aho hoe dingana ny vita, fa mbola tsy zao a ilay tena tika tongavana. Noho izany a dia tokony misehatra ny rehetra mandeha makany amin'izay a fanavaozana izay leitmotiv amin'izao fotoana izao izay. Izay fanavaozana izay dia hoe misy mitantana aloha firenena ary miezaka no angatahana. Zay ngamba ndra hoe teny amin'le KMTA dia hoe angatahana mihitsy a ny mangarahara amin'ilay fangatahana foezaka na ny hoe eo ny eo a dia hoe manahoana ilay jiro sy rano izay tsy nisitrahana nandritry ny taona maro ary ny mafy tao anatin'ilay fito taona izay niainantsika. Zay zany dia tena tsy mba nanana rano mandeha intsony ilay robinet nandritry ny tena tsorina 5 taona teo gavan'izao tena tsisy rano intsony tao aminay. Noho izany a tena hoe niantraika tany nisambatan'olona zany ilay irifiry amin'ilay hoe tsy fisitrahana ny zavatra izy fototra ilainao. Dia io hoe raha antsika mahita io misafiritaka tsy amin'ny jirama, mino a fa ao anatin'izany fandaminana izany isika. Ary matoa misy indraindray tazana hoe misy mety mbola misy zadratsy te hanao ny fomba tsy mety dia voatery tsy maintsy mikitrana. Fa mino a fa ilamina izy io a ny vahaolana dia davina dia ny hoe ahoana misitrahana vahoaka jiro sy rano ao anatin'ny fotoana fohy. Mahatonga tena manamafy an'ilay dia izao rehefa tafiditra tao, za moa tsy ao anatiny fa mandray ny tatitra ary miezaka mahalala ny tatitra dia ny hoe tsisy ninina ankoro andalam-pahavitana zany tao. Tsy misy. Tsy fantatro mihitsy zany hoe inona zany ny eritreretintsika iainana zany afaka herintaona, afaka roa taona, fa tsy nisy mihitsy zavatra hoe mba lehibe ka hoe efa mandeha ao angely izy ray olona ka hisitrahantsika izany afaka herintaona na hisitrahantsika izany afaka ray volana. Amin'ilay jiro sy rano io a? Fa tena ireo mpitondra voatonga no miteny hoe aiza ny vahaolana. Dia raha nahitsika tamin'ny andro faharoa na fahatelo no nahatongavan'ny filohan'ny Repoblika Fanavaozana tao amin'ny toerana isa dia nandeha namangy teny Ambohimanamboly izy ary hitantsika tsara fa piesa ana groupe no tsy ampy tao a dia ny ampitson'iny a tonga ny fiara nitondra piesa no vidiana teto toerana dia tiako tenenina zany hoe lay fahavononana hiatrika an'ilay zava-misy mihitsy fa tsy ny andro groupe avy any Chine-tsika tsy na fa kosa ny lavitrezaka sy ny hoe tokony hisitrahany vahoaka malagasy rehetra ngamba dia mino fa tsy maintsy ho eritreretana. Ia, ny filoham-panjakana koa moa teny mihitsy hoe tena ty anaty lavaka tsika no tsy maintsy hivoaka n'io lavaka io dia mbola tsy tafavoaka an'ilay lavaka zany tsika izao a. Tena mbola raha lavaka ataoko hoe raha lavaka 10 mètres dia mbola any amin'ny 9 mètres tsika izao e, satria zay ilay lazaiko hoe mivoaka miandalana. Dia averiko zany hoe ilay foezaka zany a io resaka zavatra tsy maintsy ilaina ankehitriny io. Eny foezaka koa moa tehiteny ahako hoe misy fotom-pisainana sy tena hoe raiky tapisaka misy zavatra mila hovaina ao anatin'ny saina, ao anatin'ny fomba fanao le pratika mihitsy zany a hoe azo haingaina sy heverina amin'izao ve. Fa eo amin'ny fandaminandraram-pirenena antenatena nezaka ve ny ilazako azy sa hoe ny tokony ho rapitso dia ilay fakakevitry na ny vahoaka malagasy. Ina moa izy io be dia be zavatra nangatahana, mila foanana zatsy, mila sokafana ny atsy, mila arodana ny atsy. Hitanao misy rafim-panjakana zany tena manahirana to dia tsorina. Ny Sénat mila foanana, ny CENI mila soloana, ny Assemblée nationale mila sokafana sa foanana. Misy fangatahana maro be ary
hita hoe aradrariny ireny kanefa ny lalàna sy lalam-panorena tsy mahamelan'izay fa ny ao ary amin'ny article 4 ny lalam-panorena amin'ny article 4 ny décision navoaka ny HCR dia manambara hoe tokony lo fifidianana antsika afaka 30 sy 80 ny andro dia efa manatongotra kaikaiky ny ambony andro dikany tsy maintsy misy tanjaka ara-politika hafa zany manafoana na manala n'io reny didina avoaka ny HCR reny dia tsy ninona akory fa ny fiaonam-be am-pirenena na io isaparitra na io nasionaly efa miomana amin'izany tsika io no manamasina izany io zany ny faratapony fanapa-kevitra razana hoe mitombony zany zavatra atao zany fa ny filoha kosa filoha napetrakitsika izay hoe anamboatra dia manao taridalana izy fa tsy afaka manapaka izy ka androany izy teny hoe oravaiko ny HCC na oravaiko zay mantsona ny enjehana anazy amin'izao fotoana nisy fanapa-kevitra ndeha ataoko hoe mentsoro-menoatra reny mentsoro-menoatra zany ilazantsika azy fa ny olona moa rehefa mahita irika anaovana ny kritika miratsy fa raha hoe entina amin'ny lafitsarany reny dia hoe ny tia natongavana zany dia hoe zao misy mpitatana aloha fireny ara-dalàna dia ny aradrariny rehetra manaraka dia fiaonam-be io ny lavitrezaka moa amaranako azy dia tsy ninona fa ny hoe ananantsika vokatra tsara avy amin'izany fiaonam-be-pirenena fiaonam-paritra fiaonam-be-pirenena izay hokasainao atao efa tokony ao anatin'ny fanomanana daholo ary mino fa na ny ministera isan-tsokajiny ary dia tokony ho makany amin'izany no FDB tokony hivotra akoatry ny asa mandraraha isan'andro dia io fanavaozana izay anisan'ny tena hoe tokony voizina amin'ny département ministériel rehetra amin'ny sehatra rehetra any amin'ny politika rehetra ireo no tokony hisongadina amin'izao fotoana rehefa mihaino madame Rakotomavo ny sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena izay maneho hevitra amin'izao fotoana izao za tsy resaka le hoe afa-patorana ve dia afaka mivazavaza daholo sy migrevy sy manao fitakiana tsy any tiako anontaniana fa hoe sao lasa torapo io conférence nationale io ahoana ny fomba hibalizenana zany rehefa ho tonga tokoa le tokoa satria dia tena hivazavaza daholo ny olona hitabataba daholo dia anentsika fotsiny tsy nety teo aloha dia tsy haiko asa fahitanao azy izay indrindra no raha ny faniriana dia tokony efa nandeha mihitsiny zany raha ny faniriana sy ny fahamakiana hoe fa noho izay hoe mbola eo amin'ny fotoana hoe manakory ny tena fomba ahafahana manao azy fakakevitra maro isan-karazany ary zany lazaiko hoe raha amin'ny département ministère fotsiny misy ny ministre d'État napetraka mihitsiny ho amin'izany fanavaozana zany ary minoko fa tena hoe efa tena ao anatin'ny tanteraka ny ao amin'ny fiadidinan'ny république ny fanavaozana minona fa tena tsy maintsy ao anatin'izay ny antoko politika maro isan-karazana ary izay atao amin'ny KMT dia tsy ho ditsita fa tena hoe no ireo entité izay maro be ao aminay ireo izay samy manana ny heviny dia efa miezaka izay mamolavolana zany hevitra anankiray hotohanana amin'ny fotoana mamety azy tokony roviana izy io madame Rakotomavo ny faniriana aloha dia ny hoe tsika ny eritreritra hoe rotaona ny tantanana n'ilay rafitra fanavaozana dikan'izany zany tokony aty alohabe an'izany fotoana zany mba ahafahana manao an'ilay asa tapaka ao anatin'ny conférence nationale zany misy résolution dia ho tanterahana ka mba ahafahana manatanteraka tsara an'iny ao anatin'izay viana hoe rotaona zay tena tokony faravaingana tokony andeha amin'ity fotoana vanim-potoana ity vahono le conférence nationale ve conférence nationale hitantanana teteza mita sa conférence nationale ho atao lasitra socle ho an'izay mpitondra oriny izy daholo satria ny lay teteza mita tsy maintsy tantanana araky ny tokony izy araky ny lazaintsika teo hoe fa tsy atao teteza mitatra tena raha zany anontanianao tena tsy akeko mihitsy n'ilay izy satria manimba be manimba firenena manimba zavatra maro le izy tsy misy toy ny hoe mandalo amin'ilay fifidianana kanefany raha ho fifidianana ho anahirana atsika foana rehefa tonga le fotoam-pifidianana dia mbola tsy eketsika ny rafitra manao an'ilay fifidianana le sionia
mba zavatra tokony efa mba hoe farafahakeliny fahatokisana zany dia efa mba mipetraka aloha amin'ireny rafitra isan-karazany ireny fa tsy ohatran'izao. Zay mahatonga hoe sady anisan'ny rafitra ahafahana mitatana ara-dalàna mamita n'ilay fanavaozana rafim-panavaozana no koa ilay socle araka lazao hitantanana n'ilay firenena manaraka repoblika fahadimy ve satria misy lalam-panorenana entina dia hoe anova lalam-panorenana tsika hiditra amina repoblika manaraka tsika iny io lalam-panorenana tiatsika io lalam-panorenana ray ve dia manao endsa tsia sa lalam-panorenana roa telo dia fifidianana hoe iza mety amintsika ny fanjakana tokana ny état unitaire ve sa ny état fédéral betsaka moa no miresaka an'izay mbola azo etikevitra hoe inona nytika zany fédéral fédéré zany amina firenena sa état régional izay fananantsika ny région isan-karazany inona ny tena mety amin'ny firenentsika dia mbola tevitra zany dia izay zavatra hoe rehefa tapaka ao anatin'ilay rafitra fanavaozana na ilay tetezamita taloha tsy atao tetezamitatra dia izay no idirana mandeha ny fifidianana amin'izay zany isatsokajiny araka ny tapaka ao anatin'ilay lalam-panorenana tikale dia miditra ny amin'ilay repoblika manaraka farafaratsiny ve tsy mba hisy fiovana kely ary hisy andro miratra kely ho an'ny firenena malagasy raha vonona isika malagasy iverenako mihitsy raha vonona isika malagasy amin'ny hoe tena ho fanavaozana tokoa fa tsy ho saritsara zao ny aiko eny ary io vita zany le conférence nationale na mivoaka ny résolution tsangana ny repoblika fahadimy misy nisisy le raiky anaty taloha indray ny tavaverina fa lanim-bahoaka dia ataony amin'izay tiany anaovana azy indray dia hoy aho hoe zay zany indray zany ny tiany vahoaka raha toa ka efa niezahana ny hoe mba hamarina ny fifidianana dia zahana hoe ny aplamma ny fifampitokisana eo amin'ny tsy le personne andrasany ianao hoe tsy le personne ny tiako tenenina fa ny olona le filazanareo azy amin'izao dia ny firongony izany zavatra zany tena zay mihitsy ny le hoe raha manana rafitra mijoro ara-dalàna ny fitantanana teo aloha manana lasaiko anao ny zavatra nampome kely ary ohatra nanongo tena tamina naenoko reo namana taloha ao an'ny vondrona ao anatin'ny antoko misy azy hoy izy hoy le mpanao gazety hoe nareo ve toerana misy anareo idéologika fa nytililay mpanao gazety nanontaniana any akaviana ro sa any akavanana dia namaly ilay olona hoe ary nanongo tena hoe ohatra tsy nampianatra an'izany tamin'ny fony tao fa tena niova tanteraka ny toetsay hoy navaliny hoe rehefa akavanana Andriamatoa Ravalomanana dia akavia zay rehefa akakavina Andriamatoa Ravalomanana dia akavana zay mialatsiny fa zany ny zavatra navoakan'ilay olona dia gagy ianao hoe foto-kevitra politika ve zay zavatra any dikany mila mianatra mpanao politika aloha izy nareo dia mahazo mitondra firenena amin'ny tokony ho izy fa raha hoe andrava firenena ohatran'izao dia malagasy adala ny vidy anareo tena eto amin'ny tena zany fa malagasy adala raha mbola misy voavidy vola tsy fantako fa za mieritreritra amin'ny hoe mba hovaina reto etsay malagasy ahafahantsika manana Madagasikara avao ary zao ireo zanaka tanora amin'izao fotoana ireo tena tsy jery fotsiny izy hitako mihitsy ilay fahavononana ilay fahasahiana ny hoe mila miova ilay pratique politique eto Madagasikara fa tsy azo ekena intsony zareo moa vosiketa amin'izao fotoana zao tsy haiko izy reny vondron'olona manasiketa hoe mitady seza mitady toerana raha vao miteny zany ilay tanora dia efa misy manaratsy satria misy mahita mihitsy za moa nisaotraotra amin'ireo zanako ireo satria za genix zany raha amin'izao fotoana tofotoana amin'ireo ny zanako izy ireo hoe mbola isory ihany aloha ilay genix toanay mbola nanabe zanaka ohatranareo ary manana zanaka mbola sa mijoro ohatranareo fa raha sanatryavina moa ka tanora zanaka sisa tavela ilay zaraina koveta zaraina so sisa zaraina vary sisa tavela teo dia mba inona moa zany le firenentsika ireo zandry zanak'ireo amin'izao fotoana no anana taranaka ao arina no mino fa anainga indray ireo zanaka kehitriny nalatsaka ambany izay nataoko anao hoe izarana
fanomezana etsero fanomezana madinika tsy mahavita taona ireo indray no mino a fa ampakatra ny fari-piainana ary irariko ny zanako izy ireo a mba hitovy lenta amin'izay ao ariana donc tsy misy tsony zany a ny malagasy ambany karazana mialatsiny a fa tena misy zany amin'izao fotoana ary nezana ny siny zany ok farany tompoka ianao manana mouvement atoko politika moa ny sa fikambanana miomana amina fifidianana ve nareo mikasika mouvement dia natsangako izy io natsangako mihetsika ny olona manana viana ho an'ny Madagasikara tamin'ny 2014 tamin'ny fotoana lehilahyko tamin'ny antoko ary tsy niditra anaty antoko mihitsy betsaka miteny amiko hoe ianao mivadibadika atoko fa avy niala tao anatin'ilay atoko natsangako a no tsy fitivikevitra mafonja meko ny tompony satria nanana mpanorina izy a naveriko a dia nanangana ilay mouvement satria maro ny olona izara foana foto-kevitra izara hevitra taminay dia izy io zany atreto aloha mbola tsy atoko politika ary tenako mbola tsy tamin'izany tsy mbola vonona nisehatra anaty politika izay tsy nilatsahako ny fidiana satria betsaka ny tena hoe nareo tsy samy milatsaka ho fidiana akory ianao tsy lanim-bahoaka akory eny tena tsy nilatsaka mihitsy satria tsy netamiko mihitsy a betsaka no miteny hoe raha tsy miditra ao anatiny anie tena tsy netamiko mihitsy a ny fomba mampanao rehetra izay nitranga anatin'ilay fifidianana 2014 katria taty 2025 ankehitriny miezaka ny hoe mba andao mba anavao mba andao anova raha tanteraka tokoa zany a dia vonina tanteraka na misy atoko politika mitovy hevitra aminy efa mijoro afahako manatanteraka ny hevitro na ihany koa mety a isy ny atoko politika hitsangana araka izay mampety azy tapitra ny fotoana antsika misaotra anao madame Arlanto Rakotomanga vetivety izy mbola be ny tiana olazaina fa ngamba any amin'ny fotoana manaraka fotoana fokely ianao raha mbola misy tiana ambara eny ary tiako ambara ngamba dia ny hoe efa fanirina tato anaty mihitsy zany le hoe mba handray anjara amin'ny raharaham-pirenena betsaka no miteny hoe ny fandraisana anjara amin'ny raha-pirenena madame Rakotomanga dia manao minisitra dia manao mandray anjara mivantana dia hoe fotoana tsy teny hoe mbola lava ny fotoana fa ny rariana aloha dia mba ilamina izao zavatra misy antsika izao andray manokana ny teny nambaran'ny ray aman-drenitsika ao anatin'ny conférence des évêques na ny mikasika ny nambaran'izy ireo lava be ny nambarana tamin'ny tindry mitondrak ity isaorana azy ireo fa ato amin'ilay fanamboarana toe-tsaina fanamboarana toe-po toe-panahy izay tsy misaraka velively amin'ny maha-olombelona zany io zany a tena nivakiako lava mihitsy ary tena nananatra mafy ry zareo hoe ninona fanovana tiana atao eto a ninona fanamboarana tiana atao eto raha tsy mivonona tsika olombelona iova ho any amin'ny tsara fa anatanteraka foana ilay pratika ny vola ny fahefana izay hita fa tsy nampandroso mihitsy dia tsy sinina miova eto ka izay ngamba ny teniko farany hoe tena raha tena te handehany amin'izay tena fanamboarana sy fanovanantsika dia mila miova koa isika mila miova tsara ary tsy miteny hoe andeha olo-masina na andeha anjely fa tena mba hoe ilay lalan-jotra ny fahamarinana ao anatin'ny fitantanan-draha-pirenena tokony mba hijoroana eny ary misaotra anao tompoko misaotra betsaka misy oejoara voajanahary dia misaotra betsaka nareo no nanao ny fanasana tapitra ny fanjara antsika amin'ny heriny indray ny fotoana manaraka veloma tompoko